ny fahaterahan'i Jesosy Kristy ryavana dia zavanitranga iny ray mandemonjy ary tsy miverina événement unique isika. Zay nankalazaintsika tamin'ny krismasy dia zavanitranga 2 taona mahery laza izay. Kanefa vaozin'Andriamanitra kosa ao amin'izay rehetra miaona aminy, ho an'izay rehetra mandre miantsy ny filazantsara mety ka manaiky andray azy ao aminy. Jaona dia milaza fa tonga tany amin'ny azy izy miavy tsy mandray azy. Ny filazantsara ny Mateo izay hitantsika teo dia milaza fa tonga anjaka amin'ny Jiosy izy, fa Herôda mpanjaka ny Jiosy azy mitady izay aminazy. Ilay tonga ao amin'izao tontolo izao satria anjara tsara ao amin'izao tontolo izao no lava amin'izao tontolo izao. Zao anefa ambara ny filazantsara ny Jaona fa izay nandray azy enminy ho tonga zanaka. Inona ny tena nandray azy, nandray ilay zaza teraka. Ny heviny mandray azy ho ao aminy, ho amin'ny teraky. Ka raha valitsika tsotsotra ny hoe teraka aiza Jesosy, ny valiny teraka ao am-pontsika. Tsy teraka tany amin'ny supermarché, tsy teraka tany am-pihinanam-bilona araka ny mahazatro, tsy teraka any amin'ny toerany fety sy ny toerana mamirapiratra, fa tonga mba hiteraka sy olona ao am-pontsika. Ny foa nefa araka ny soratra masina dia tsy ilay toerany fihetsem-po akory na le lieu du sentiment, fa ny fo dia ilay ivony finiavana na toerany finiavana, ny finiavana zavady. Adika amin'ny teny frantsay hoe motivation na volonté na décision. Le cœur dans la Bible, c'est le lieu où se prennent les décisions capitales. C'est le lieu où se prennent les grandes décisions. Aramizao taona vaovao zao dia miainga avy ao anatin'izany piantsontsika eo bonne résolution. Raha miainga ao amin'ny saina fotsiny io na miainga ao amin'ny fihetsem-po io raha pitso dia efa tsita. Ary tsy vitsy agneny nanomboka bonne résolution fa tsy tonga akory tany amin'ny antenatena tao. Fa ilay fo zay natongavan'i Kristy hiteraka dia manavao mihitsy ny fomba fijery, ny fomba fiaina ary ny fomba fihetsika. Tsy fihetsem-po. Matetika dia diso ny olo na dia amin'izao fotoana izao aza misy vavaka mafana fo ka heveriny fa ny fihetsem-po ny fiainana ny finoana. Misy ny zasana dia milava tsisy haim-panahy mihitsy fa le antsona haim-panahy nge ka fihetsem-po le mahafinaritra, le manaitaitra, le misy ambiance. Rehefa mahita ambiance izy dia ozy izy tena misy haim-panahy nefa ny fiainany tsy miova, nefa ny fijeriny tsy miova, nefa ny fomba fitiavana sy fifandraisany amin'ny hafa araka ny fomban'ny olona fa tsy araka ny Kristy. Ny soratra masina dia tsy miteny mifankatiava, tsy miteny amin'izany ny soratra masina. Isika miteny amin'izany ary ny malagasy mifankatiava ihany raha mbola verinay. Taiza misy firenena tsy mitorony fifankatiava ary ambara ny soratra masina
fananao rehetra ary tiavana anao tahaka ny tena didiera fa le didy vaovao nomeny Kristy aoko tahaka ny tiavana ka araka zany no ity tahaka ny tiavany tompo tsy resaka ambiance tsy resaka sentiment tsy resaka fihetsem-po tsy resaka mahafinaritra fa etsim-panahy sy fanavaozam-panahy zay mitondra anao hitombo amin'ny fanehoana Kristy, mitombo amin'ny fahalalana Kristy, mitombo amin'ny fomba entina mitory Kristy, hanga miovako ny ao anaty ao. Teraka aiza Jesosy, teraka ao amin'ilay fo, ivon'ny volonté, ivon'ny motivation, ivon'ny décision, ivon'ny bonne résolution. Raha tsy ao amin'ny Kristy bonne résolution, lasa ny janvier sy ny février defa vita. Ary teraka olona amintsika izy Emmanuel mba hahatonga zany bonne résolution zany tsy tahaka ny krismasy fotsiny ihany fa manomboka atsika zao ny guirlande, fa manomboka arina zao ny sapin. Tsy zany. Ary ny fiarabanaka ny taona neka farany volana février ihany fa la Emmanuel tonga onona amintsika dia tonga onona oto mba hatonga ny zavatra rehetra mitoetra maritra satria izy le tsy miova anio maly ary apiso. Ilay tsy miova maly sy anio ary mandrak'izay no mametraka ao anatintsika ny mandrak'izay ilay tsy miovaova, ilay tsy mivadibadika. Jesosy Kristy teraka ao amintsika mitondra antsika ao tsy fiovaovana. Ka animona sy tondra inona ao antsika azy ny fahaterahan'i Kristy ao amintsika. Animona sy tondra inona. Misy anankitelo izay lazain'ny mpandinika fa baromètre. Hitarafana ny fahaterahan'i Kristy marina ao anton'ny olona. Ireo baromètre telo ireo dia azo lazaina hoe narafitry ny maha-Kristy amin'ny Kristy ny maha-izy azy ny identité. Izy manko ilay tena olombelona satria nateraky ny vehivavy ary tena Andriamanitra satria nateraky ny fanahy masina. Zava-miafina io, tsy tantin'ny silamo mandreny io, tsy tantin'ny témoin de Jéhovah mandreny io. Ilazana fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra ary tsy tantiny atao anti-trinitaire. Fa zany ny zava-miafina ny amin'ity Kristy ity, ary zava-miafina zay misy vokatra, tonga vokatra amin'ny fiainantsika. Voalohany tonga olona izy, tahoana maha olona azy dia mitondra ny maha olona antsika izy. Ilay niomby teo amin'ny azo fijaliana ndraika ny maha olona azy tsy maha Kristy azy. Ilay nizaly sy mitondra fahoriana taty ndraika mitondra ny fahoriako sy ny fahorianao. Ilay nivelona mano fa mandrafy fotsiny ihany zay nametraka ny fo ho toeran'ny sentiment fotsiny ihany fa tsy toeran'ny fiovana mahery vaika. Ka ilay maha olona azy dia manavao ilay olombelona simba ny ota atao anatsika. Simba ny ota an'ilay maha olombelona. Misy lafiny mahatsara azy ihany saika izao na manahoana ny fahatsaranao rehefa misy virus tafiditra ao ny tenanao manontolo ny vola. Ary zany ilay olombelona tsy hoe raha tsy tanteraka tsisy lanazy izy fa antsoina amin'ny hoe voatasy izy souillé. Manika io tasy io ilay ambaran'ny teny malagasy hoe ny
fandio ray nmodizy ray siny tsy maleo ny fandoto ray tamiko maloto dolo rehefa misy kely maloto ary zany ka rehefa tonga Kristy dia mitondra ny maha-olombelona atsika izy mba hanavozany azy raha lazana fomba hafa olona manao ahoana ny zany olombelona nalayan'i Kristy zany dia olona zay mandray ny fanahy hoy Paoly apôstôly rehefa milaza azy amin'ny epistily ho an'ny Korintiana raha misy olona amin'i Kristy dia olo-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha leo tonga olo-baovao izy ary zany nahatonga ny tompo hiteny tamin'ny Nikodemosy hoe azakady no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka ny ray ianareo fa raha tsy ateraka ianareo dia olona tota fa tsy le olo-baovao ka io maha-olona ny Kristy io ho azo manao mihitsy mba hamangy le olona siva mba hanavaozany azy ahatonga azy olo-baovao tahaka n'ilay nahariana azy zay nandray ny fofonain'Andriamanitra ka tonga olombelona tahaka ilay nanaovany azy tany am-boalohany araka ny endrik'Andriamanitra zany hoe olombelona zay mitafy ny endriky Kristy fa tao amin'ny maha-Andriamanitra azy keo izy dia manangana antsika ho zanak'Andriamanitra ka mametraka ao anatintsika ny fanahy ka mahatonga antsika mahazo aina mahazo hery ho tonga zanak'Andriamanitra zay nandray azy ho ny fanambaran'izao dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ny mahazanak'Andriamanitra atsika tsy fanaboamboarana ny mahazanak'Andriamanitra atsika sy slogan fa ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia ny fanahy masina zay miaso ao anatintsika ka manome hery tsika ka le tsy vitan'ny maha-olombelona amin'izao vitan'ilay manana ny Kristy amin'atiny zany mahatonga ny Paoly teny tsy zatsony ake ny velona fa Kristy ny velona amin'atiny zany mahatonga azy teny mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery aho nefa ilay natsiaro hoe malemy tsimitsimo ilay malemy tsimitsimo nanjary mirehariany reny fahalemeny satria miasa ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka nahatonga azy afaka ny teny mahay ny zavatra rehetra fa ao amin'ilay mampahery azy ao amin'izany maha-olona any Kristy zay mitondra fanovana tsy famolana fa fanovana ny teny frantsay milaza azy transformation mais non pas déformation ny transformation amin'ny trans ny traversé dia fanovana anaty ny fanahy ny fo ovana satria ao am-po ao anaty Kristy tsy manamboatra ny ovela amin'izany tsy mba mpanefy izy na mpanao inona moa izy mpanao statut mpanao inona moa zany filavana tsy zany izy fa izy ilay manavao i transforme ary nanay kristiana mionona fotsiny amin'ny déformation ivelany amboamboarina ny toetra amboamboarina ny fiteny amboarina ny fihetsy amboamboarina dia velona fa izany ilay asan'ny Kristy tao amin'ny fiainana riavana tsy izany miditra oto manavao ary satria mivona anaty dia efa sy mivelona ilay mahandriamanitra azy dia mahatonga antsika manana hery hafa hery mahakaka efa nijoroko vavolombelona zany misy fotoana ake dia tsy fantatrokory ny zavatra lazaiko teto fa tena fanatanterahany ten'Andriamanitra aza manazy eo lazaina le fa ny fanahy masina mambarinareo zay tokony mambarinareo amin'izany gaga fa taizany nay tamin'izany fananazy ary zany la hery nomen'Andriamanitra ho an'izay manray Kristy sy analay azy
mihery tonga zanak'Andriamanitra. Ka inona ary le baromètre telo? Voalohany, tonga olona sy tonga ao anatintsika Kristy. Zay no nateraha. Olona sy tonga ao anatintsika. Rehefa manambara zany zao nataonao batisa dia hoy izy tsy maintsy mitombo ao anaty fa izaho kosa tsy maintsy miela. Io no vokatr'ilay maha olona tonga ao amintsika. Ilay toetrako maha izao mandremiana Elize na mahapastera zazana izay ilazantsika azy rehetra io. Io rehetrarehetra tsy maintsy miela itombony Kristy kosa. Ary izy olona eo amin'ny zavatra rehetra. Izy tsy maintsy mitombo, zaho kosa tsy maintsy miela. Tsy fiovana tanterahana d'une manière magique ny fiovana entin'i Kristy eo amin'ny fiainana fa fitombona, fivoarana. Zany hanika raha tsy monina maharitra amintsika izy dia tsy tanteraka ilay fanovana, tsy mitombo sika. Zany mitombo zany tolahana isan'andro isan'andro, avaina isan'andro isan'andro, karakaraina isan'andro isan'andro, ary isan'andro isan'andro mandray sakafo sahaza. Tonga olona sy tonga amintsika mitombo. 385 jours omen'Andriamanitra aneny hitombona isan'andro isan'andro isan'andro. Zany mitomboavao anika avaoziny isan'andro, tsy le ane global iny avaoziny. Lay 10,000 stèle d'attente avaoziny. Asa raha hitantsika zany na hitanao zany, inona indray na nivany amin'ny rapport aminahy? Inona indray no vanoara ampitso? Fa izany natongavan'i Kristy olona lay Immanuela. Ary zany ny baromètre tarafana nandrain'i Jesosy teraka. Mitonga ary hitantarika ny fitombona. Faharoa, teraka anjaka sy anapaka amin'ny fiainantsika mitonga. Izy ilay mpanjaka. Lazaina hoe mpanjakan'ny Jiosy satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa mpanjakan'ny olona rehetra izy, ary ireo maro izay tonga nanatiny izay tsy Jiosy akory. Dia nentina nanambara indrindra fa mpanjakan'ny olona rehetra izy. Teraka anjaka sy anapaka amin'ny fiainantsika. Iraintsika nge zany, teraka ny mba hanavantsika, fa teraka ilay mpanjaka lehibe, marina tokoa zany, fa indraindray hira fotsiny mahampanjaka azy. Izy no tompo. Ary zany ny fanekam-ponoana fiangonana voalohany. Tsy mba fanekam-ponoana apostolika io, fanekam-ponoana lava be io. Fa ny fanekam-ponoana fiangonana voalohany dia hita amin'ny Filipiana. Kristy no tompo, voninahitran'Andriamanitra ray. Zay ny fanekam-ponoana tamin'ny voalohany. Fa tsy maintsy nitarina satria misy mampivily zany fanekam-ponoana zany ka mametraka Kristy. Tsy maintsy ny fahitana tsara ny finoana. Zany miteraka ny fanekam-ponoana maro zany. Fa zava-dehibe izy ny tompo voninahitra, tsy tompo amin'ny lela fotsiny, tsy tompo amin'ny fombafomba fotsiny, fa manapaka ny fiainana manontolo. Manapaka ny fiainana manontolo. Ndraindray eo tokantrano rehefa hivaroka anazy mbola tsy vita amin'ny bili, tsy vita amin'ny pasoka, tsy mbola vita ny matsa, mbola tsy vita sao, tsy fianakana. Izy ny tompo e. Rehefa vitantsika amin'ny fanompoana ny tenantsika, sy tsika vomieritreritra ny tena tompo, izy ny tompo ao anatin'izany. Teraka anjaka sy anapaka amin'ny fiainantsika ny tompo. Zay ny baromètre faharoa. Tena teraka aminao ve Kristy? Teraka tamiko izy. Ka mieritreritra ny fombany, ny toetrany, ny baikony, zany ny voalohany eo amin'ny fiainana. Zay. Fa raha tsy zany, dia mitovy ny Krismasy tamin'ny nataon'ny olona eny kely antsika eny. Nankalaza Krismasy taona izy ao mitombo zao e. Hatramin'ny silamo azy. Nankalaza daoly. Fa tsy zany. Ny baromètre fahatelo, tonga hitondra sy hametraka ao amintsika ny hery mahazanak'Andriamanitra Kristy. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra.
zanak'Andriamanitra ve za mety ho taratasy fotsiny enge zany titrany batisa, titrany mpanefanasan'ny tompo, titrany paster, titrany dekôly, mety titra fotsiny zany. Fa la hery maha zanak'Andriamanitra mihitsy movy ao amiko tsy ao amintsika. Mahatonga atsika afaka manao zay tsy hain'ny olona hafa. Afahantsika mampiseho zay tsy hainy zao tontolo izao nefa hainy zanak'Andriamanitra aseho. Jesosy Kristy raha tonga zay za nge tsy tonga eny mba hampiseho ny tena fa hampiseho ny ray. Tsy tonga ho an'ny tena kao fa tonga ho an'ny ray. Ary isika ho antsika sa ho an'i Jesosy. Move le hery maha zanak'Andriamanitra mihitsy miainantsika sy atsika manompo anivon'ny fiangonana. Sa kosa le mahasikatsika le fizina ao amintsika. Valiny raha naray Kristy tena dia mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampalahelo ahy. Zava-dehibe zany. Je peux tout par celui qui me rend fort. C'est pas que je suis fort. Je suis faible. Et c'est là le miracle de Noël. C'est ça le miracle de la naissance de Jésus-Christ en nous. Ce que je ne pouvais pas, je le peux. Ce que le commun du monde ne sait pas, en Jésus, je peux. Tanura de mai je peux tout. Kanefa ve tena zany tokoa. Sara vao mitona ny zavatra anankiray, raha vao miseho ny zavatra anankiray, mbola olona ihany. Le olona tany voaroka avy any Edeny. Tsy riavana tsy olona voaroka avy any Edeny ianao. Fa olona natsangana tao amin'i Jesosy Kristy. Olona mitafy ny hery ny zanak'Andriamanitra. Ka tsy miteny tsy hoe hafa Kristy zany. Tsy. Efa nolazaiko teto ary zay manana anazy. Tsy misy zavatra nangatahany Kristy tamintsika ka tsy efa natao. Tsy misy. Tsika raha mbola velona eto. Fa izy efa maty. Maty antsika. Tsika mety miambo manana fitiavana. Matoa-tsika mbola eto sy maty noho ny fitiavana tsika. Ary zany Kristy zany te onona amintsika. Ahatonga atsika kapana. Ary zany no iaina ny fiangonana sy iaina ny mino. Indraindray kôtikôtitsika anao amintsika zao ny saiko, zao ny tanako, zao ny posiko, zao ny lohako, zao. Tany saintsika tambatsika ty ho entiko manompo anao ty tompo ty. Tsy io nentina manompo ty. Ny marina ko tsy io ihany. Fa io no avaozony tao amin'i Kristy. Ary efa avaozony amin'i Kristy io, raha telo no hitanao ao, mahita 3,000 ianao. Raha 20 no hitanao ao, mahita 20 tapikisy ianao. Raha tsy manana afa-tsy mofo 5 sy hazanano 2 ianao, dia taridio fa olona 5,000 ty mitombo velomina amin'io. Aiza nampitana amin'izany ny zanak'Andriamanitra ihany no manao zany. Izay nandray azy miainy tonga zanak'Andriamanitra. Amin'izao famaranana taonjobily zao, misy nitsangam-bato maseho amintsika. Misy nitsangam-bato izay nanomboka tamin'ny taona 2024 iny, ary toizatsika eto. Tsy ombentsika tsony ny trano. Tsy ombentsika. Tsy ombentsika ny vieux temple rehefa lahady. Tsy ombentsika ty rehefa fotoana lehibe. Nefa tsitika ty tompo mba hiaraka manakariva. Mila trano sika. Zany be vita amin'ny sasany. Tsy vity zany raha tokany hery maha-olombelona fotsiny. Fa nangatahany tompo amintsika hery maha zanak'Andriamanitra. Afahako sy afahanao miteny je peux par celui qui me rend fort. Je suis riche
par celui qui me donne tout. Je peux tout par celui qui fait plus que ce que je demande, plus que ce que je pense. Zany filazantsara, zany natonavany Kristy, ary zany nahaterahana antsika iray. Ty taona roapolo sy roa arivo ty, engany eo amin'ny tsirairay avy. Misy amintsika reto manana fahasahiranana, misy amintsika reto marana, misy amintsika reto toto zavatra sarotra maro samihafa. Tadideo, efa tonga Kristy, efa tonga. Ary tonga aninona? Tonga mba hampitombo antsika amin'ny fahalalana azy. Tonga mba hanjaka sy hanakaka amin'ny fiainantsika. Ary tonga sy hametraka antsika mieriny mahazanak'Andriamanitra. Tonga ho amin'izany izy, raiso izy, apetra ho amin'ny zavatra rehetra, ary atao fa sitramonina. Dia ho taona sina, ho taona feno, ho taona ny fahatambarana, ho an'ny fianakaviana